Mbola tsara ry vahoaka ny Diego manontolo. Hitantsika fa maro zavatra nandalo tao amin'ny Facebook tao ke zavatra nyteneniko daholo iny dia marina. Raha ohatra miteneny marina antegna tokony mba hinoina. Za efa eto 15 minutes en avance miamby anareo za ry soldat nakajiaby avy anareo tsara tsy avy anareo za mba misy naka mitongava ry tompoko mitongava mitaky zonao fa tsy solelaka lava isan'andro aty empaka reraka tsika ingay reraka tsika misolelaka lalandava aty ovina isaka ombiagna zegny anareo karaha io fo tongava anareo zala za 15 minutes en avance za na veto fotiny zegny automobile nitondra za 15 minutes en avance atsika hitaky ny rary atsika tsy mitaky za bon mbola tsara atsika vahoaka nantsiranana hitatsika fa anareo marigny naro nifidy tamin'ny fifidianana mera io za tompoko zany vonataminareo fa marigny tsotra marigny aminareo fa za tsy nifidy tamin'ny fifidianana mera io fa misy raha kosa tsy rariny tsy marigny mandalo eto Diego eto mera voafidy mera voafidy tsy napetraka andreo amin'ny toerana amin'ny place dika zegny tsy rarahindreo mihitsy zegny le hevitry ny vahoaka eto Mura-mura bokanao. Zany mitaky zonaka e. Zany mitaky zonaka. Mura-mura não. Господин Путин, помогите, пожалуйста, потому что мы не можем говорить здесь, в Мадагаскаре. Мы не можем. Как это возможно, блядь? Quando gazeta não. Zendinja. Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne ty vaovao malagasy ny raharaha politika no fampizarana amintsika eto hitantsika zao video fampidirana teo fa misy olo-pirenena anankiray mitaky ny zony sambory ny reto zandarma tsy mataotody reto eo amin'ny 580 mahery eo manambotra olo-pirenena anankiray tena tsy rariny misy ny zava-misy iainany firenena ankehitriny hitantsika zany tany Diego nisine ny eo ny fifidianana ka lany somatsara ny ataontsika hoe avy ny indépendant voafidim-bahoaka ny bentanàna teo nefa kosa tsy mipetraka amin'le toerana ny bentanàna zay fa ny nitendry zareo PDS ka zany rary sitry ny olona raha hitaky izy manko ny taonany olo-pirenena na Diego mba hitsangana ifo na dia totrika hoe tsy nifidy aza izy fa makarary na mampalahelo anazy mahita ny olo-pirenena karazana hoe verizory zareo nefa nifidy mba rary sy nihitsy ve zany ianao nifidy na verezanjo nefa lany olona safidiny bahoaka ka mahatonga anazy mitsangana nefa ny gendarmerie no mitonga de manambonambotra ny olo-pirenena hoatran'izany arahantsika manko video fa nihokevitra nataon'izay ary nitaky izy ary niteny izy inona marina moa natao hoe demokrasia so de tsy hainy gendarmerie reto ary natao hoe demokrasia ory vahoaka malagasy fatatsika ve ny demokrasia olo-pirenena rehetrarehetra na ianao mpisolelaka na ianao mpitondra fandrakana na ianao mpanohitra inona marina moa natao hoe demokrasia ny demokrasia dia fahefana amin'ny vahoaka na eo amin'ny lalana ataontsika hoe fifidianana na amin'ny lalany feo rehefa vahoaka no mifidy rehefa vahoaka no tompony fahefana hitatsika amin'izany fa ny ane Diego dia voafidim-bahoaka ka mifomba ahoana no anendrenendrenao ny PDS raha nisy teo fifidianam-bahoaka tianareo hitrotra ve ny vahoaka tsy fatany gendarmerie reto manko mandray baiko fa misy ireo mpibaiko nataontsika hoe avy an-Antananarivo misy no mibaiko zareo ane Diego na colonel zany nataontsika hoe mpiandraikitra mpifehiny zareo gendarmerie any Diego izay ka ny mahagaga dia hoe manara-baiko foana ve nareo fa tsy hainareo ny atao hoe demokrasia olona ve tsy haneho hevitra ankahalalahana ka tsy fantatrinareo amizay fa nareo gendarme reto ane miaina eny amin'ny fiarahamonina eny misy zanakanareo eny misy havanareo ka mifomba ahoana raha mitrotra ny vahoaka ka voasakanareo ve ny vahoaka maro ane ny vahoaka par rapport nataontsika gendarme reto firy manareo gendarme reo de firy ny vahoaka zay ambenanareo reo maro anisy ataontsika hoe olona nifidy teo zay mitsangana daholo dia ahoana ianareo zany ve de marary sitsy ka ny vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy fa indrindrindra tany filamenanareo tompony fahefana zay ny maha demokrasia antsika rehetrarehetra olo-pirenena rehetrarehetra tokony halalaka
amin'ny faneho-kevitra zany fa saingy kosa raha olona tsy nanina anao fa izy itao hoe maneho hevitra fotsiny olona tsy manompa olona tsy mandoro fananan'olona olona tsy nandrava ave izy na dia mitaona vahoaka izy andao hitolona fa tsy rariny zao a ary tsika mila mitakiny izy tsika fa very zo nefa ianao nifidy verenanzo mety ve zany karaha sitsy ny olom-pirenena mitaky miteny amin'ny vahoaka rehetrarehetra izay mbola tsy mahatao hoe demokrasia zany ka ny fomba fiady ny fitondram-pandrakana de fisambosamborana io am'izay ve handamoka ny tolona zay ataon'ny vahoaka zay koa miantso avo antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy rehetrarehetra arovo ny safidinao raha mbola ny safidy ianao be ny tanànany Diego teo dia arovo izy ianao ny tompony safidy koa lasa ianao mitolona rehefa mitabesy lany mamba hitatsika zany rehefa misatambatra vato hoe misaraka fasika hitatsika am'zany fa rehefa mitambatra atsika tsy na vato zany tsy hisy zany na gendarmerie na filiprenandra zay havoasaka an'zany tsy zareo ve tsy ampianarintsika zareo ve mahay mitariky tolona na de tany amin'ny 13 mai teo Tanalakely rehefa vahoaka eo ahoana ny fetsefany na gendarme na miaramila na polisy ane ataotsika hoe miala manaraka an'le vahoaky zany zava-misy manaraka ny vahoaka rehefa maro anisany vahoaka koa fitambarantsika rehetrarehetra zao mety hanomboka anazy ny Adego mety hanomboka anazy koa ny Anatoliara fa ny hetsika Antananarivo tompolazy tompoko-vavy dia mila leader mila olona mpitary tolo raha ohatra hoe haomby dia mila olona mafy mila olona leader tsy matahotra raha ataotsika hoe gadrairy zareo ne vao meka mihamafy ny tolona zay aoka mba ho tsarovany vahoaka malagasy raha ny leader matanjaka reo ataotsika hoe voasambotra vao meka mihamafy ny tolona fa mody hoe sambosambory zareo olotrotrotra raha ty de atao zareo hoe tsy hamafy ny tolona izany na tsy zany dia mila firaisan-kina antsika rehetrarehetra zay mitambatra vato ary zay misaraka fasika ary mampiteny ny mona zavatra ataony ny fitondram-pandrakana ankehitriny tsy de valapatra otrika fa andao ihany koa manko jerentsika faneho-kevitra nataony Rakotobe izay makasiky ny raharam-pirenena zay izy manko voasambotra amin'izao fotoana izao ty dia miandritsika ny toy ny raha vao tsy mitsangana ny vahoaka ny Diego dia raisy-potsiny zany de zay zany ny ianatsika PDS no eo na dia tsy ankafizinareo aza io na dia tsy laninareo aza io de ho PDS foana zany no mandritra ny 5 taona no hitondranareo raha tsy mitsangana zay fotoanany zao occasion zao mba mitsangana re tompolazy tompoko-vavy atsika rehetra zao manentana atsika zao aza manentana ho an'ny rehetrarehetra mba hifofo mba handehandeha hitolona ary hitaky zay zotsika zay ndao raha atsika zany video zay fa aza dino antrano tompolazy tompoko-vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire fa atsika matsaritsary zavatra izay mbola tsara atsika vahoaka nantsirana hitatsika fa anareo marigny naro ny fidy tamin'ny fifidianana mera io za tompoko zany vona taminareo fa marigny tsotra marigny aminareo fa za tsy nifidy tamin'ny fifidianana mera io fa misy raha kosa tsy rariny tsy marigny mandalo hita Diego ito mera voafidy mera voafidy sy napetraka andreo amin'ny toerana en place dika zegny tsy rarahindreo mihitsy zegny le hevitry ny vahoaka eto vahoaka fa mavozo mitentegny ny volona za magnambaranareo fa za intouchable touché masaia mitouché za miteny aminareo zegny russe efa nambelako za tsy naso anareo président tsika haiko nationalité français nationalité malgache za koa la même chose fa za tsy français naka la Russie mitouché za nareo fa Vladimir Poutine boka agny ho avy eto fôtiny zay za fa nandefa demande tamindreo tagny en tant que citoyenneté russe managna droit za tompoko managna droit en tant que citoyenneté gasy koa managna droit za tompoko mitaky tombotsoany malagasy eto Madagasikara satria iny zavatra information naka iny information lalo efa niteneniko tsara fa jeu d'échec io tsy rabeky fa manina anareo maka information sans preuve de manova ny lalàna sans preuve koa sans hoe tsisy hoe mba nandalo zao fa tonga de voa PDS ohatran'izao de le vavan'ny vahoaka zany le olona fidiny vahoaka zany tsy rarahinareo mihitsy ke ambarako anareo mazava tsara zao amin'ny teny russe ndray zao dорогие друзья спасибо большое что слушать хорошо что происходит в Мадагаскаре здесь в Мадагаскаре сейчас мы выбирали на выбор элекции мэр в Диего Серезе здесь. Но что происходит? Они
создали новые правила сразу, не спрашивая даже тех, кто выбрал. Мэр выбрал Джовудзар, выбрал нормально, по демократии. Но то, что происходит, они просто не спрашивая человек, не спрашивая никого, они просто брали наш гувернмент, я говорю, президент Анджелина Раджуэльевна и со своими друзьями там, они просто взяли и поставили новый закон. Даже непонятно откуда. Почему? Почему мэр выбрал здесь, в Дегусюрез, и поменял другой человек? Мы не понимаем. Нам нужна помощь от вас, Россия, потому что мы тоже Африка, и нам тоже нужно с вами. Сейчас это пора нам уходит от Франции, потому что это уже дурацкий закон. Пожалуйста, нам нужна ваша помощь. Спасибо. Спасибо большое. И еще я хотел сказать еще, наш президент сейчас, у него двойное гражданство. У меня тоже двойное гражданство. Из-за их закона я и моя жена, мы расстались. Но это не из-за расставания так, но из-за закона. То что? Это из-за закона мы расставались. Я хочу сам поменять этот закон, как закон России. Можно делать Мадагаскар, как в Чечении. И посмотрим, как они будут реагировать. Спасибо большое, Россия. Спасибо, Мадагаскар. Мерси, Мадагаскар. Здравствуйте, господин Владимир Путин. Я здесь, я в Мадагаскаре живу. Я говорю правду, и они так мне... Здравствуйте, господин Владимир Путин. Я здесь, я в Мадагаскаре живу. Я говорю правду, и они так мне...